Tsy mitsahatra ny mifampizara ny karazana torohevitra maro samihafa izay mety ahasoa antsika mianakavy ny tenako amin'izao vanim-potoana mampisavoritaka ny raharaha eran-tany. Indrindrandrindra moa zany dia ny fikorontanan-tsaina no tena betsaka ary ny tebiteby ka ity boky être acteur de sa guérison izay nosoratan'i Yves Ponroy. Yves Ponroy zany dia biochimiste, nutritionniste ary tena kalazalahy eran-tany mihitsy zany izy ity amin'ny resaka approche globale izany izany hoe ny fitsaboana zany amin'ny maha-olombelona ka ombako manana aminy ity boky izay nosoratany être acteur de sa guérison izany hoe isika olombelona izany dia manana ihany koa ny ataontsika hoe hery avy ao anaty izay mety manampy antsika betsaka zany eo amin'ny fahasitranana izany hoe na dia eo ara zany ny fitsaboana izay ataon'ny dokotera sy ny mpitsabo maro samihafa dia misy ihany koa zany ilay hoe karazana herin-tsaina avy amintsika olombelona izany izay mety miteraka an'izany hoe fahasitrarana izany. Ity misy andininy kely izay hovakiko aminareo. Ainsi, nos maladies sont porteuses de notre histoire. Elles sont le témoin de nos souffrances passées et enfouies. Nos peurs, nos colères et nos ressentiments sont inscrits dans chacune de nos cellules. Certaines de ces souffrances sont tellement refoulées par le conscient qu'elles paraissent oubliées, mais notre corps n'oublie rien. Nos maladies peuvent plus facilement prendre racine sur ces traumatismes et s'en nourrir. Pour être en bonne santé, il faut extirper ces souffrances par n'importe quel moyen d'expression, la parole, la musique, l'écriture ou toute forme d'art qui peut nous aider à en prendre conscience. Cependant, il ne sert à rien de ressasser toute une vie nos souffrances passées. Une fois remontées à la surface, il convient de les accepter et de regarder l'avenir, puis de se tourner vers les autres pour se reconstruire. Ombako manana ny hevitry Yves Ponroy amin'izany fomba fijeriny ny aretina izany satria raha ohatra isika zany ka mahay mijery amin'ny fosiny saina tsy miakatra ny lasantsika zany dia afaka manasitrana ny tenantsika ihany zany hoe manampy zany amin'ny fanasitranana koa zany ny fadiovana ny zavatra tsy netinety rehetra tamin'ny tantarantsika olombelona izany ka maro dia maro amin'ireo karazan'olona izay tsaboina izany no nisy karazana ratra-po tamin'ny izy mbola kely izany dia rehefa presahana ilay olona zany mamoaka ny zavatra rehetra ao am-pony sy ny zavatra nampalahelo azy tamin'ny fahakeliny sy tamin'ny fiainany dia manala an'ireo karazana loto mipetraka ao aminy ka ao anatin'izany karazam-baholan'izany koa zany dia ity boky nosoratako le livre vert du bonheur ity izay mampiseho aminao zany an'ireo hoe karazan-javatra maro izay tokony ataonao dia ny fomba fisakafoanana izany izay tokony ataonao sakafo ara-pahasalamana, ny fihinanana ny legioma sy ny voankazo ary ireo karazan-javatra misy protéine tsara toy ny trondro izany sy ny voamaina ary indrindra koa zany dia ny fanaovanao ny fanatanjahantena ny lamarsa na izay hoe fanatanjahantena izay metimety aminao kokoa zany dia ao ihany koa zany ireo hoe karazana fadiovana ny fanahinao sy ny sainao tamin'ireo zavatra rehetra izay nanelingelinanao tamin'ny fiainana izany dia hitanao ato anatin'ity boky le livre vert du bonheur ity satria raha ohatra ka
tsy mitandro ny fahasalamana ianao raha ohatra ka tsy mandamina ny sainao ianao a dia sarosarotra ho anao zany a no tonga amin'izany atao hoe asambarana izany a ary sarosarotra ho anao koa ny ho tonga amin'ny tanjona izay tianao hotratrarina ary indrindraindrindra koa dia anahirana anao a ny ahafantatra marina hoe inona marina ny zavatra tadiavinao a amin'ny fiainana ka ity boky ity zany a dia ao Fianaratsoa dia misy boky zany a mipetraka ao amin'ny école CEG Randriampsely ao Antsavo dia misy ihany koa zany a apetraka ao amin'ny SFX Xavier zany a Fianaratsoa zay école ny anarako taloha zany dia misy ihany koa ao amin'ny biblioteka ao Tsenolondroa ary misy ihany koa zany ao amin'ny biblioteka Andrainjato ao Antananarivo zany a dia afaka vidinareo ao amin'ny box numéro 9 ao Analakely ity boky ity. Katsao ny asambarana, katsao ny zavatra rehetra izay mety ampirindra sy totosanao ny tanjona izay tianao hotratrarina amin'ny fiainana. Dia toy izay sy toy izay no azona tolotra anao anio manaova abonnement amin'ny Jeanne Forest Santé Dikana Dafa hanatsara ny fiainanao. Veloma tompoko.